ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra tratra ity alarobia fa 9 volana septambra ity ary dia manomana fiadana sy ny fifalian'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny mofinaina antsika dia ny Matio toko 120, Matio toko 120 no mofinaina antsika ilay afaka malala. Ary amin'ny alalan'izany Matio toko 120 izany no ampahirezana sy ampiorenana ny finoantsika sy ny fanalahantsika ny Kristy hatrany. Matio toko 120 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona ka hoe fahefana manao ahoana nanaovanao zao ary iza nanomenao zao fahefana izao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe izao kosa anotananareo zavatra iray loha ary raha hovalianareo zany izao kosa dia laza aminareo izay fahefana naovako zany. Ny batisan'i Jaona navitaiza moa zany, avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niarany saina ka nanao hoe raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika ka nahoana ny tsy nino azy ianareo? Ary raha holazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia atahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra hoe mpaminany Jaona dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho tsy laza aminareo izay fahefana naovako zany. Fa ahoana kosa no hevitr'ireo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka dia miasa any amin'ny tany boloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy handeha nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny falalahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe handeha tompoko, kanto tsy nandeha izy. Ka izy moa amin'izy mirahalahy no anao ny sitrapony indray dia hoy izy ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga efa leloanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy anareo. Fa ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany azy dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy. Raha masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy 17 dia namaly an'i Jesosy izy ireo ka nanao hoe tsy fantatray. Jesosy nametra-panontaniana ry havana dia nivaly tenin'ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna tsy fantatray. Tena tsy fantany tokoa ve sa tsy te hamaly izy? Dia namaly an'i Jesosy ka nanao hoe tsy fantatray. Misy fotoana afaka malala eo anatrehan'Andriamanitra isika dia misy fanontaniana apetrak'Andriamanitra tahaka izany ara-panahy amintsika. Dia matetika isika no mamaly ny fanontaniana hoe tsy fantatray Andriamanitra. Raha ovintsika dia afaka malala no mampiasa izany teny izany koa hoe tsy fantatray. Saika hiainantsika isan'andro nefa izany teny izany manoloana ny finoana. Saika valitentsika mihitsy izany na tsy hambava aza fa mifihetsika amin'ny atao manoloana ny fanontaniana apetrak'Andriamanitra dia mandrakariva ny valitentsika hoe tsy fantatray Andriamanitra. Na tsy hambava aza fa mifihetsika. Na raha tsorona mody tsy mahafantatra. Na tsy te hamaly ny fanontaniana apetrak'Andriamanitra amintsika. Ohatra metra-panontaniana amintsika Andriamanitra. Manao hoe avy aiza nyzay rehetra eo aminao, ny fahasalamanao, ny toeranao, ny zanakao, ny namanao, avy aiza ireny? Dia ny mety valitentsika dia izao, voalohany avy amin'Andriamanitra, avy aminao Andriamanitra. Dia hoy ny tompo ka raha tsapanao fa avy amiko, nahoana ianao ny tsy manolo tena, nahoana ianao ny tsy manao ny sitrapoko, nahoana ianao ny tsy mivavaka, nahoana ianao ny tsy feno fisaorana. Dia misalasala tsika ny hamaly azy. Raha tentsika manao hoe tsy avy aminao
fa avy amin'ny fiezahako avy amin'ny ezaka dia na tonga amin'izao nahazo nyity dia nahazo nyity dia tonga amin'izao zavatra zao dia hoy ny tompo miteny aminao manao hoe ko raha avy amin'ny fiezahanao le olona ao avaratranonao le olona ao tsiminao mba niezaka ohatranao ko maninona nyjoatranao izy dia tsy hitatsika zay avaly dia zao navalintsika hoe tsy fantatray na mety apetraka ny tompoko hoe maninona ianao ny tsy mamela ny eloko ny namanao dia misalazarina miteny hoe ka raha mamela ny elony aho dia izy no tokony anatona raha tsy mamela melony aho za no tokony anatona azy ve dia misy fanontaniana zay ilay valim-panontaniana dia mametraka andraikitra amintsika na valin'ina valintsika dia mametraka andraikitra dia mba hialantsika amin'ny andraikitra zay tsika manao hoe tsy fantatray misy fanontaniana betsaka apetraka Andriamanitra tahaka izany ry havako ary dia mba hialantsika amin'ny andraikitra amin'ny valiteny tokony omentsika dia tsika hoe tsy fantatray afaka malala eto zany ny fahatresompanora-dalàna dia fahatresompanora-dalàna ihany izy fa izao itsika koa indraindray manao fahatresompanora-dalàna amin'ny fiainantsika amin'ny valiteny manolonan'Andriamanitra misy fanontaniana ilany Jesosy valiny ary ny valiny andrasan'i Jesosy dia mitaky andraikitra amintsika tsy te hanao ilay andraikitra nefa isika dia izao mamaly-tsotra hoe Jesosy tsy fantatray androso lan-dalina koa isika afaka malala amin'ilay tantara tantarainy Matio nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy zany reto mpanora-dalàna sy fariseo eto rehefa nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy izy ny hoe fahefana avy aiza no nanaovanao an'ity nanaovanao an'ry fahefana avy aiza dia tsy hitan'izay avaly Jesosy niteny raha ohatra ka ilaza ny faina ilaza ny nanome any fahefana dia zao alohan'ny amaliko ny fanontaniana moa Jesosy dia ametraka fanontaniana aminareo fomba jiosy moa le hoe tahaky ny malagasy any rehefa metrahana fanontaniana dia fanontaniana koa ny valiny ohatra metrahana fanontaniana malagasy hoe iza ny anaranao dia valy ny fanontaniana ihany ny anarako aiza ianao mipetraka ny tranoko ndray mazatra tahaky ny tatsinana rehetra ihany rehefa metrahanao fanontaniany fa ho aiza ianao valiteny fa maninona kay rehefa metrahanao fanontaniana dia fanontaniana ihany mivaly dia eto koa zay kolotsaina zay nampiasainy Jesosy nametrahan'i Jesosy fanontaniana nametrahan'ny fariseo fanontaniana Jesosy avaiza ny fahefanao dia nametraka fanontaniana Jesosy eny ary alohan'ny amaliko azy dia valizo fanontaniana zao fahefana ve zany ny jaona dia tsy hitan'ny fariseo zay avaly sy ny mpanorandalàna afaka malala raha ovintsika ny tsy mahita valy ao anatrehan'i Jesosy ka tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna raha ovintsika no tsy mahita valy voalohany dia izao tsy nahita valy ny fariseo sy ny mpanorandalàna satria izao tsy nino an Jesosy izy ny olona rehavako malala tsy mahavaly ny fanontaniana apetraka Andriamanitra aminy rehefa tsy manana finoana an'Andriamanitra izy ataony ahoana ny havaly ny fanontaniana nataon'i Jesosy raha tsy mino izy fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra rehefa raha nino an Jesosy zanak'Andriamanitra ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia ho takatry ny fariseo sy ny mpanorandalàna tsara ny havaly ny anjara-toeran'ny Jaona sy iza moa Jaona tsy mahita valy ary be dia be ny ola mpiara-monina rehavako malala eo anatren'Andriamanitra tsy fantatsika ilay izay atao tsy ahitantsika valiny satria tsy mino an Jesosy tsika misy olona mpiara-monina maro isan-karazany misy olana maro isan-karazany amin'ny lafiny etika bioetika politika ekonomika sosialy be dia be ny olana izay ilana valiny fa izao rehavako malala tsy voavalitsika ilay fanontaniana ireny fotsika hoe tsy fantatray tsy hitanay izay atao inona valiny zany satria tsy mino an Jesosy tsika ny finoantsika an Jesosy dia mahatonga valim-panontaniana maro isan-karazany mivaly ohatra misy fanontaniana anankiray voaingana kely manao hoe azo atao ve ny ohatra hoe azo atao ve ny manao euthanasie ohatra hoe azo afainganina ve ny fahafatesan'ny olona ohatra
Vaina moa le tena hoe azo fanganana ve ny fanamavahana ny fangiry firina de mivanan'izany le fanontaniana ohatra de tsy vovaza fanontaniana zany de afako satria tsy mino an Jesosy fa ho an'ny olona tena mino an Jesosy ho an'ny olona tena miorina amin'ny finoana de zao voavalina le fanontaniana reny ary betsaka ny fanontaniana voavalana ilay finoana voavalana ilay fifandraisana amin'Andriamanitra misy fanontaniana betsaka mazava ho azy tsy lafiny siantifika resamin'ny pasterety ny lafiny filozofika fa lafiny ara-panahy zany hoe raha miorina tsara amin'i Jesosy itsika ka mino an Jesosy de misy zavatra betsaka misy olam-piarahamonina betsaka tsy ataontsika hoe tsy fantatray ny valiny fa fantatsika ny valiny ohatra manoloana ny fahantrano ohatra manoloana ny valanaretina de betsaka ny olona-petra-panontaniana fa inona ny dikany valanaretina io hoe avy aiza io valanaretina io hoe inona ny natongan'io hoe roviana ny fanafodiny de be deaibe ny olona napetratsika de valiny tsy fantatsika fa ho an'ny olona tena mahana firaisana marina amin'i Jesosy ho an'ny olona tena mino an Jesosy mino marina ny Kristy io mpamonjy de fantany valiny fantany avalany io ary ny baiboly de mahana valany io de avako malala itsika anankiray izay mahatonga atsika tsy mahavaly amin'ny fanontaniana de satria tsy manana firaisana amin'ny Kristy ary de rehefa tsy manana firaisana amin'ny Kristy itsika tsy mino de mahatonga olona tsy tompona andraikitra tahaka ny fariseho sy ny mpanolan-dalàna eto tsy tompona andraikitra tsy responsable hoy isika mitaraintsika miresakitsika momba ny hoe ny olona zao tsy tompona andraikitra ny olona zao tsy mandray andraikitra mitazapotsiny tsy ampy fifanohanana tsy ampy firaisankina izany ny fiarahamonina tsika kehitriny ny olona kehitriny na de zavatra eo anolohan'ny zavatra tokony ataony sy tandrify azy ary de tsy ataony satria tsy ampy finoana satria ny valiteniny tsy fantatra tsy hainy daholo ny dikany zavatra manodidina azy ka satria ny zavatra rehetra de tokony manomboka ireo tsy hoe faharesen-dahatra zay midika hoe finoana ataonao ahoana ny afoy ny ainao ny arenao an'ny tanindrazanao raha tsy ao anatinao ny finoana sy ny faharesen-dahatra fa avy amin'Andriamanitra na sarobidi ny tanindrazana ataonao ahoana ny afoy ho an'Andriamanitra ataonao ahoana ny afoy ho an'ny namanao raha tsy ao anatinao ny finoana ny fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavana namana rehefa koa malala hoy tsika manao hoe anankiray am'izay mahatonga antsika tsy mahavaly amin'ny fanontaniana maro amin'ny fiainantsika de ny tsy finoantsika ny finoana ry afako malala ny fanalahidy voalohany ny fiatrehana ny olana olam-piarahamonina olam-piainana tiana tenena tsy hoe hatreo amin'ny finoana taona ny zavatra rehetra izay aloha mazava fa izao ry afako malala betsaka ny olana izay mitranga tsy voavalintsika satria tsy manam-pinoana isika fa ny fahaolevako malala de zao tsy voavalintsika koa rehefa fanontaniana satria tsy nino an Jesosy izy fa faharoa satria mampifangaro zavatra maro izy zany hoe lay fampifangarona ataontsika hoe zavatra samy hafa ity ny finoana an'Andriamanitra ity ny fieritreretan'ny olona fampifangarony zavatra zany hoe ny valiteniny de zao tsy valiteny tena mikindry izay tian'Andriamanitra atao fa valiteny zay ataontsika hoe mitady maromaritra iraisana tsy zay tena tadiavin'Andriamanitra no valiny hoe aka tena irak'Andriamanitra marina tokoa zao nampanao batisa na tsy irak'Andriamanitra izy fa izao fampifangarony zavatra afaka malala ny fampifangaron'ny olona zavatra matetika de manimba ny tena endriny marina marina rehefa koa malala fa zava-dehibe ny fampifangarony zavatra mamendrika vaovao sy ny sisa rehetra hoe andeha ataontsika hoe ny zavatra tiantsika afangaro de mba tsara lay izy fa misy lafiny zavatra rehefa koa malala tena tsy tokony afangaro mihitsy fa ny fampifangarona azy de mahatonga fiovana ka tsy mahatonga lay tsiron'lay zavatra raka ny tokony ho izy ohatra mpanao sakafo ianao ataovy hoe manao sakafo ianao za mety satria mety orany sakafo zao raha mahandro lay soa ianao sy mahandro ataovy hoe tsaramaso tanora de zao raha ampifangaronao reo de sady tsotsirona lay soa no tsotsirona tsaramaso tanora ary mety tsotinao mihitsy aza le lay soa mindra le tsirony am'le tsaramaso tanora mindrina am'le lay soa ary mety misy afaka miaraka fa mety misy fotoana tena
tsara lisy fa leilay soa fotsiny na tsara maso tanora fa raha nafako atao leilay soa de ratsy zany hoe misy fotoana revako malala eto ny fampifangaroana zavatra de tsy mety eto any de misy lafin-javatra taksa ohatra ny politika sy ny fivavahana eto zany zao de zao politika lay hoe fanontaniana ny hevitry ny olona fivavahana le fanontaniana ny hevitr'Andriamanitra de nampifangaroan'ny fariseo ireo sy ny mpanao ara-dalàna zany hoe tsy lay tena valy tenitena izy nataony fananao politika izy tsy lay tena sitrapon'Andriamanitra marina fa raha sitrapon'Andriamanitra marina nataony de voavaly ny fanontaniana io fa nampifangaro ny fivavahany sy ny politika tsy ratsy akoriny hoe ny kristianina de mijoro vavolombelona anatin'ny fiarahamonina ohatra tsy maninona mihitsy fa izao misy lafin-javatra ry afako malala tena tsy afaka miaraka izy ireo ny politika ohatra tsy lay politika politisianina ohatra iny zavatra ataontsika hoe tsy mety ny fampidirana azy amina mitondrantsika azy mihitsy ankehitriny mifangaro ohatra zao mitratrantsika hoe politika ary mahagaga de zao efa ny olona zany zao efa somandretsika hoe ny olona ny fiarahamonina na ohatra ka manao fanadiadiana amin'ny olona 2 taona ny midiny ianao nanelanelan'ny 5 taona ka 2 taona de tsy lina amin'ny politika intsony ny olona tsy lina izy satria miantony maro samihafa fa anankiray amin'ireny lay tsy lay tena mifangaro tamin'ny zavatra maro samihafa ohatra amin'ny politika de nakaleo tsy lay tena tsirony lay tena politika intsony ohatra ny fiarahamonina tsy lay tena izy tsony fa mifangaro tamin'ny lafin-javatra maro samihafa de manjary izay fifangarony zay no hitan'ny olona de tena tsy hita lay tena tsirony lay tena indriny marina very ny tena endriky ny politika de tsy mpanao tsotran'izao endriky hitantsika zao tsy zany mihitsy ny politika ny tena ara-baky teny sy ara-tsoatra masina ary ara-piarahamonina de tsy politika zao antsony hoe politika raha ohatra ka mijery ny politika de tokony fijerenao ny lalakely fataminana ny tanàna manao zay siny fiarahamonina milamina manao zay siny mpiarabelona mahay mifandray sy mivelona zay ny antsony hoe politika ao amin'ny tanàna misy ianao voadio ve ny tatatra zany ny antsony hoe politika misy fandripahalemana ve misy jiry ve ny lalakely-mbahoaka ve voazava raha fokotany ianao mo ve misy toerana ivoahany eny amin'ny mifaritra misy ianao mo ve misy toerana anasana lamba ho an'le olona tsy manana anasana lamba mo ve misy isaky ny elakelan-trano misy toerana nariana fako ahafahany amin'ny tatitra an'ireny mo ve sy ny sisa rehetra mo ve ny alika mienjy araky ny tanàna tsy misy aromotana ka malaikitr'olona mo ve ny olona rehetra fa manaja ny fahanginana manomboka amin'ny folo alina ka tsy mitabataba satria misy marary ao ambadika ao misy olona manomana fanadinana ao ambadika ao zany ny antsony hoe politika fa tsy zany etsony ataontsika hoe politika zavatra hafa mihitsy ataontsika hoe politika mitao zato eny antsika ety nampifangarontsika tamina zavatra tamin'ny tompontsoana tena manokana tamin'ny tompontsoana rafitra manokana tamina tamin'ny tompontsoana vondron'olona manokana na foko manokana na zavatra manokana de lasa very ny tena tsiron'ilay politika ary rehefa very ny tsiron'ilay politika de leo daholo ihany tsika rehetra de savelao zao ray pastera ohatra zao atao hoe pasteranao zany za zao no andeha to andao tsika ity andohalo tsika mipetraka re olona andao tsika mba hanadio an'ity tanàna n'andohalo ity fa de ohatra hoe be aiza fe de fako fotsiny ety tanàna ambony tony toerana manan-tantara andao tsika mba hanadio azy de minoa ianao fa raha pisy de isy olona metra-panontaniana eo anao hoe nga anao chef-pokotany ka pastera io sa anangana toko politika sa ahoana satria zay le hoe nampifangaron'ny olona de am'izay solomaso zay daholo ijereny olona manao hoe matoa io manadio eo matoa io manao zavatra eo de zao misy zavatra akendreny eo fa tsy afaka itsony zany ny olona satria very le tsirony tena izy handray andraikitra noho ny mahampino noho ny mahaolo-pirenena de zay mahatonga le fanontaniana hoe tsy fantatra satria le valiteny satria efa mifangaro be ihany le izy na anatin'ny fivavahana anaty fiangonana io ndraikay misy tahaka zany diavako malala na lafiny na fivavahana aza atao ve misy olona ao anatin'ny fiangonana na atao ve misy olona ao anatin'ny fiangonana na de anatin'ny fivavahana tahaka na misy ny fahasoeo ato hoe misy olona za mafana fo be mihitsy ohatra manao zavatra mba te amita zavatra mba te tsy fantatro hoe mety mizara sakafo any mahantra mety tsy fantatro hoe mety olona mafana fo de isy eritreritra satria efa mifangaro le toe-tsaina
rehefa mifangaro de mila angamany sao de mba teo diakona ry sao de mba teo folohan'ny FJKM ry sao de mba teo perekitra fobe ry sao de mba teo folohatsampana ry izy fa mety anahoana moa no tsy maintsy ho zany fa mitsika zany de tsisy olona mihitsy afaka ao anatin'ny fiangonana nandray antso ka natsiarina ka rehefa nametrahan'ny tompo fanontaniana manao hoe inona ny tokony ataonao amampino anao de amitsika ny valiny de zao hoe tsy fantatro fa le olona mety navaliny fanontany hoe fantatro ny tokony ataoko de nandray andraikitra izy fa satria tsy inona ny solomasotsika tsy fantatro ny valiteny de zay rehetra tonga mandray andraikitra ohatra na fiangonana io na fiarahamonina io de am'izay solomasony tsy fantatro zay no malitsika azy de zao asitsika loko izy manao hoe zao no mahatonga azy manao an'io ry avako malala ho tsika manao hoe ny fampifangaron-javatra loatra de manjarina avery ny tena izy ka na niara-pivavahana azy de ndraindray nampifangarontsika tamin'ny zavatra hafa na ny fitodrana ny fiarahamonina nampifangarontsika tamin'ny zavatra hafa zavatra mahataka zany ndraindray no ampifangarontsika izay ny mahazava-dehibe ny fanahy masina sy ny soratra masina ny soratra masina sy ny fanahy masina no mampianatra antsika ry havako ayanava-javatra io tsy misy hoe inona moa zany pastera no metrahanao fanontaniana de inona zany notahaka zao fa eto de zao manimba zavatra ny fampifangarontsika zavatra indraindray sofa indraindray kanefa zay indraindray zay de betsaka ny zavatra efa nisombana fa ny fahatena avako manara de zao mirovina koa tsika tsy mahavaly ny valitaniana teny tompona hoe tsy fantatray tsy mahavaly fanontaniana tsika na miara-ndraikitra eo anatrehan'Andriamanitra raha tokoa ka tsy ampy ny fanoloran-tenantsika ny marina kokoa mandany zavatra tian'Andriamanitra ataotsika naka ohatra Jesosy eo le nisy reo lahy de teo amin'ny zokiny lay nametrahana fanontaniana lay zokiny manao hoe teo amin'nylay matoa zany lay lanany zanakaro lahy zany makany antsaha de le zokiny anao za tsy andeka kanjo aveo nanenina izy de nandeha ihany dia lay faralahy na lay faharoa moa zany de nanao za andeka andeha mihitsy kanjo izy tsy nanao ny tiany Jesosy tena de zao tsy manana havaly fanontaniana koa itsika raha oharina amity raha ohatra ka tsy eketsika ny zavatra tena tokony ataotsika tsy voavalitsika ny fanontanytsika raha eo ampanaovana zavatra fa isika nefa manoloana ny zavatra tokony ataotsika de tsy ataotsika sefa zavatra hafa nataotsika de tsy voavalitsika ny fanontaniana ny zavatra tokony ataon'reto fariseusy mpamoran-dalàna reto amin'ny fariseusy mpamoran-dalàna azy de mampianatra ny vahoaka izy mitaiza ny vahoaka izy na ara-pivavahana io na ara-piaramonina io ny atoko ny fariseusy mpamoran-dalàna moa atoko ataotsika hoe sady ara-piaramonina no ara-politika no ara-pivavahana fariseo zay aty tsotra zao tonjato enatsika zao ny tonjato ny Jesosy fa zao reo olona reo dia olona tokony mitaiza tokony nampianatra ny vahoaka nytona ny olona ivavaka na nazavana nitarika azy amin'ny fahazavantsaina mahafandraisana ndraiky fa izao tongo Jesosy tongo Jaune metra-pantaina taminy fa zavatra hafa natao ngaizany ampianatra ny vahoaka ngaizany tona ny vahoaka ao amin'Andriamanitra Jesosy raha de teny mihitsy manao hoe bahana nareo fanjakan'Andriamanitra nareo tsy miditra fa ny olona koa tsy avelanareo hiditra zany hoe tsy nitona ny vahoaka hiditra ao amin'Andriamanitra izy nefa koa tsy tena nanome fahazavantsaina ny vahoaka tsy nitaiza izy zany hoe tsy lay tena zavatra nasena tokony nataony fa zavatra hafa no nataony ary rehefa tsy lay zavatra tokony nataonao de ny valiteninao tsy fantatra ao ntsony ny zavatra tokony nataonao rehefa eo ampanaovana zavatra hafa ianao fa lay zavatra tsy tokony nataonao ntsony nataonao de ny valiteninao tsy fantatra ao ohatra atao hoe ny asanao de mpamily fiarakodia lasa ianao manao petakofehy de valiteny rehetra mpanolo anao manao hoe ono mpamily fiarakodia anao ary rehefa firmo ny are am'ty lalana misy anao ty de hiteny anao manao hoe dimy lizy tsy dimy satria anao tsy mitondra fiarakodia hiteny anao hoe za tsy nanisa de aninkitra anao ny zavatra rehetra satria anao ampanaovana petakofehy de valiteninao tsy fantatro lefako malala mahatonga tsika tsy mahavaly fanontaniana tren'Andriamanitra de izao koa satria tsika manaiky fa tsy manao betsaka ny asa tian'Andriamanitra ataotsika
betsaka ny fanolora tena tian'andriamanitra ataotsika betsaka ny zavatra niketsika ataotsika eo natren'andriamanitra betsaka ny zavatra tokony ho vitatsika nohony andraikitra tian'andriamanitra tanterahantsika sy niketsika fa izao zavatra hafa no ataotsika tahaka ilay faralahy tahaka n'ilay faharo dia tsy manana valy inona valinao raha tenen'ny tompony hoe ianao zany ataovy hoe tompony raikitra amin'ny sampany ianao dia metrahany tompo fanontaniana fa manao zao ilay sampanao aminao dinina valinao hitenanao hoe mandeha ilay sampany na tompo tenao raha tsy nanao an'ilay izy hitenanao hoe tsy mandeha ilay izy menatra amin'ny tompo ianao hiteny hoe mandeha le izy ary tsy mandehako inona ny teneninao eo dia valy teninao mba tsy hitenenanao hoe tsy mandeha ka hitenenanao hoe fa inona fotsiny nataonao tao na hitenenanao hoe mandeha dia aiza zay vokatra dia ataonao hoe tsy fantatro afaka malala ho tsika manao hoe ny tsy fanaovantsika ny andraikitra ny tsy fanaovantsika ny zavatra tian'ny tompo sy ny ekenantsika na tokony natao dia mahatonga antsika manao foity na mandositra amin'ny teny tsy fantatro farandriavako malala dia inona koa no mahatonga antsika mahatonga ny teny hoe tsy fantatray Andriamanitra dia tsika variana mijery olona ny fahasoana nametrahan Jesosy ny fanontaniana io tsy Andriamanitra ny jereny fa ny tompontsoany ny tenany sy ny tahotra ny sao dia itiavan'ny olona ny hafa ao anatsika rehefa malala na dia pino aza indraindray dia manao an'izany ny antony ivavahana indraindray ny antony ivavahana indraindray sofa indraindray koa dia izao tsy tena noho ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra indraindray ny pino dia avako malala na ny fiarahamonina dia indraindray mampiasa ny fivavahana tsy miteny aho hoe finoana ny finoana no atao ampiasaina fa ny fivavahana resamin'ny pastereto lay rafitra zany lay rafitra lay fivavahana marafitra azy dia indraindray tsika avako malala manaiky mampiasa ny fivavahana na koa mampiasa ny politika tahaka ny tany ambony teo fa tsy manaiky ampiasain'le fivavahana sy ampiasain'le politika raha tena mpanao politika marina dia izao ny politika ny mampiasa anao hoe tiany tongavana dia ampiasain'izay viny zay ianao fa tsy ianao akory no mampiasa ny politika fa ianao no tokony mampiasain'lay vina hoe zao nataonao mba hahatonga antsika ty na koa ny fivavahana tahaka izany dravako tsy ianao no mampiasa ny fivavahana ampiasainao ny fivavahana ho amin'ny tompontsoanao ampiasainao ny fivavahana mba entinao sy ny tahaka nataon'ny fahasopanoradalàna tsy zany mipino dravako mipino dia izao izy no ampiasain'ilay fivavahana so raha ohatra ka amin'ny fomba zahono azy dia izao tsy ianao no mampiasa ny fiangonana fa ny fiangonana no mampiasa anao raha ohatra ka raha amin'ny fomba tsotra indrindra zany akory avako malala tsy mitonanao indray ifampijery dia ifampitazana manao hoe iza indray zany zao no ampiasain'ny fiangonana sy mampiasa ny fiangonana iza indray zany zao no mampiasa politika tsy izay loatra ny tiana teneny ny fiarahamonina mihitsy zakehitry dia zatra n'izany fa raha vao misy zavatra lesona tsy hoahana dia mifampitazana izy ngambo zany zao raha anina tsy za kosa aloha zany fa raha anina izay fifampitsarana zay mihitsy anefa no fafany tompo amin'ity Matio toko fa 1:20 hoe ny tenanao jerena ny tenanao mihitsy tsy mahavaly ny fanontaniana satria mijery olona ianao tsy hovalinao ny fanontaniana ny amin'ny tokony ataonao satria tsy ny tenanao ny jerenao fa ny hafa tsy voavalinao ny fanontaniana apetraka Andriamanitra aminao satria ny hafa ny maridalanao fa tsy ny tokony nataonao raha vo ny hafa ny maridalanao satria zay ny fanosako anadalàna eto hijaonina ny maridalana hoe sao dia tian'ny olona jaonako sao dia miakatra indray ny fitiavan'ny olona ny jaonako na koa sao dia halan'ny olona eto tsikako zany hoe tsy ny tenany no hitany tsy izy ny maizy azy no hitany fa ny hafa no hitany vokatra zany tsy voavaly ny fanontaniana tsy fantatray afaka malalo fehiny amin'izao volana septambra izao fahatahoran'Andriamanitra mitondra ny olona ho amin'ny finoana sy ny fahendrena fahatahoran'Andriamanitra no ahafahanao miorina dia to ary afaka malala engany amin'ny fanontaniana maro apetraky ny tompo aminao ankehitriny ary mbola ho apetrany aminao amin'ny fitsarana farany ary amin'izay fotoan'izay ianao tsy afaka hiteny hoe tsy fantatray fa ny tompo no hiteny manao hoe tsy fantatro ianao ao aorianany valiteny zany dia afaka malala mba hitenenany tompo aminao hoe fantatro ianao fantatro ny asanao
fantatro ny antso ny antsoko anao, fantatro ny andraikitra nomeko anao, fantatro ny faharetanao, fantatro ny fikelezanao ianao, mba hatonga ny tompo hiteny aminao ianao dia fantatro ka zanako ianao, tiako ianao. Dia zao aza mamaly fanontaniana hoe tsy fantatray, ary mba hatonga no avaly fanontaniana manapetrako ny tompo aminao, manana firaisana amin'i Jesosy, raiso Jesosy tompo sy mpamonjy anao. Azonao ametrahana fanontaniana izy, fa izao raha metraka fanontaniana aminao koa izy dia valio amin'ny finoana, amin'ny fitiavana. Efa araksika tompo amin'izao zay no ny fitiavanao. Sotra fa tia anay ianao ary miresaka aminay dia ataovy kristianina mahay mandray andraikitra zay Jesosy amin'ny fiainana isan'andro. Efa azavan-tsaina, ataovy mahay manavaka tsara ny sitraponao amin'ny hevitraina maha-olombelona anay. Tario amin'ny fanahinao masina zay, tario tiany teninao sy ny soratra masina zay, ary ataovy kristianina vavolombelona ny fitiavanao. Azaveranao ho variana mijery ny hafa, mijery ny fahalemen'ny hafa, mijery ny olona mpiaramonina, fa ataovy mahitanao Jesosy ary ataovy manaiky ho ampiasainao, manaiky ho irakao. Misaotra Jesosy ary dia ataovy aminay ny finoana sy ny fanaretana ny fananananao.